Meraba tompoko lasy tompoko vavy ankafalina indray no anolorana anao ny mety toetriny andro an'ny alakamisy ny zoma ary ny sabotsy ho avy izao. Ny amin'ny ankapobeny dia mizotra tsikelikely any amin'izay tontolon'ny andro ny fahavaratra izay indray isika atao anatin'ny 3 andro ho avy somary afapana ny faritra maro manerana ny nosy vokatr'izay zany hoe nitsoka malefaka no andravitra ny mety toetriny andro somary toerana kosa izay tsy ho drivotra malefaka zay amin'iny ilany andrefany nosy iny. Ho an'ny rapitso maraina ary dia mandraondraona zay mety ahitana tandrifin-drahona ihany ny morotsiraky ny boeny amin'iny aty-tanin'ny Sofia sy amin'ny Andrivazo iny. Somary misy orana malefaka kosa mandraona ranorana malefaka ny vao maraina amin'iny morotsiraky ny faritra Atsinanana iny raha toka dia saika ho maina tanteraka ny faritra sisa. Ny tolakandro ho an'ny rapitso ihany dia mbola mitoetra ny tandrifin-drahona amin'iny ilany andrefan'ny nosy zany hoe ilan'ny Bongolava sy Vakinakaratra mahazo ny aty-tanin'ny faritra Menabeatrano sy ny faritra Melaky amin'iny manodididina Andrivazo iny. Toraka izany ihany koa aty avaratra dia misy tandrifin-drahona amin'iny Analalava sy Ambilobe iny. Ny aty Atsinanana kosa dia mbola misy orana malefaka hatrany aloha ny morotsiraky ny Antalasy Analanjirofo ary Toamasina fa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Raha vina maripana ho an'ny rapitso indray ary dia efa somary mafapana ny afovoantany mahatratra hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ny ambany indrindra raha toka 20 ka hatramin'ny 7 kosa ny ambony indrindra. Ny morotsiraka Atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, 30 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 30 hatrany aloha aty amin'iny faritra Androya iny no mafana indrindra. Ho an'ny Zoma kosa indray dia ny ilany andrefan'ny nosy ny tena ahitana zay orana tandrifin-drahona zay mety harankotrika izy amin'ny faritra sasany izay zany hoe amin'iny tapany avaratry ny anosy aty amin'ny ilany Atsinanan'ny faritra tsy mandrefana ny ilany andrefan'ny faritra ohatra Matsiatra sy Vakinakaratra iny ny aty-tanin'ny Melaka hatrany mahazo ny Bongolava ka aty amin'iny mahazo orana tandrifin-drahona ihany koa ho amin'iny faritra boeny iny indrindra moa fa ny alina ary tsy tapaka orana hatrany aloha ny morotsiraky ny Dianasy Analalava iny mbola mandrandraona hatrany aty amin'iny faritra Analanjirofo iny raha toka saika ho maina any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'ny zoma dia manodididina ny 17 ka hatramin'ny 20 hatramin'ny 30 ny aty amin'ny faritra ampovoantany 13 ka hatramin'ny 30 morotsiraka Atsinanana, 20 ka hatramin'ny 30 morotsiraka andrefan'ny nosy somary lidina ny aty atsimo 30 kosa ny ambony indrindra aty amin'iny Maheva tanàna iny sy amin'iny Antsohia iny. Sotronyizay hatrany raha ho an'ny sabotsy dia misy tandrifin-drahona zay mety harankotroka amin'iny andrefana manontolo iny zany hoe ny Melaky, ny Menabe, ny ilany Atsinanan'ny atsimo andrefana mahazo ny tapany avaratry ny anosy iny atsimo Atsinanana. Toraka izany koa ny ilany andrefan'ny ohatra Matsiatra sy Vakinakaratra hatrany ary Bongolava. Misy tandrifin-drahona mandalo kosa ny alina manodididina an'iny faritra boeny sy Betsiboka aty amin'iny Analamanga sy aty amin'ny Atsinanany ampovoantany iny. Mbola mitoetra hatrany ny orana ny alina amin'iny Diana iny dia ho maina kosa aty amin'ny Atsinanan'ny nosy. Raha ny mpiasika vina maripana ho an'ny sabotsy moa dia mbola manodididina ny 17 ka hatramin'ny 30 hatrany aty ampovoantany 13 ka hatramin'ny 30 morotsiraka Atsinanana, 14 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mbola mafana hatrany any amin'iny faritra Betsiboka sy ny faritra Sofia iny 30 degré Celsius. Dia makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.